Faly miarabantsika rehetra indray amin'ity alahady androany ity. Androany niaraka ny teneniko farany zany dia hoe iresaka kely momba ny resaka fivadikena izay ataon'ny katolika. Ho an'izay mbola tsy mahafantatra dia ny katolika zany misy fotoana atao hoe karemy. 40 andro ilay izy amin'izay ny dikany hoe teny hoe karemy ao alohan'ny Paka na ny Pasika zany dia manomboka ny alarobia ny lavenina izay aorinan'ny mardi gras dia manomboka eo mandrapahatonga ny sabotsy alohan'ny Paka zany no anaovana an'ilay karemy. Dia mandritra ny karemy io isaky ny zoma ny katolika tokony tsy mihinan-kena. Izay zany hatramin'izay tena izy. Dia azavaiko tsikelikely raha misy antony anankitelo ny anaovana an'izay zavatra izay. Ny antony voalohany indrindra zany dia resaka hoe fifehezan-tena na fahamehezan-tena. Hatramin'izay amin'ny tantaran'ny fiangonana zany dia misy isaky ny zoma dia miezaka tsy mihinan-kena ao mandritra ny karemy satria ny olona tamin'izany fotoana izany efa mihinan-kena foana. Dia amin'iny zoma iny zany miezaka manao zavatra tsotsotra kokoa. Taloha moa zany dia natao hoe trondro ilay izy satria ny trondro tamin'izany fotoana izany ohatran'ny hoe zavatra moramora kokoa. Ka tsy fihinan-kena amin'ny andro zoma zany dia endrika fotsiny ilay fifehezan-tena, ialana amin'ny ratsy, ialana amin'ny zavatra maivana kokoa. Ka raha ohatra zany ka tsy misy an'izay endrika izay ao anatin'ny fivadikena amin'ny andro zoma dia mila mitady zavatra hafa indray ianao. Ary izay no tenen'ny Papa hoe mandritra ny karemy dia mila mitady hoe inona ny zavatra tokony hifadiana mba ahafahana manao zavatra tsaratsara kokoa. Ny endriky ny tsy fihinan-kena faharoa dia fiantrana, izany hoe ho an'ny katolika raha ohatra ianao ka tsy mihinan-kena amin'ny fahazoma dia tsy hoe tehirizinao hohanina amin'ny asabotsy ohatra ilay hena, fa ny hena tokony ataonao amin'iny zoma iny zany atokanao hiantrana olona, anaovana asa fiantrana na omena ny mahantra zany. Tsy dia midika fotsiny hoe tsy fihinan-kena iny akory, na izay tsy mampety intsony an'ilay hoe mihinana trondro amin'izao satria ny trondro indray lasa lafo kokoa noho ny hena, lasa tsy afaka manana an'ilay tahiry kely omena ny mahantra ianao amin'iny fotoana iny. Izay zany ny hevitra faharoa. Ary ny hevitra fahatelo amin'ilay hoe tsy fihinan-kena amin'ny zoma dia fiombonana. Anisan'ny zavatra lehibe eo amin'ny fiangonana katolika izay hoe fiombonana izay hoe mba fiombonanao ihany koa amin'ny ezaka ataon'ny katolika hafa dia manao an'ilay izy ianao. Miezaka koa ianao zany mandritra n'iny fotoanan'ny karemy iny manao fiaraha-miombona, fiaraha-mijaly amin'ireo izay mijaly, fiarahanao mitondra ny hazo fijaliana amin'ny Kristy. Ary raha ohatra misy olona tsy mihinan-kanina dia ianao koa amin'ny fotoana io zany mahatsiaro anazy hoe misy olona tsy mihinan-kanina any amin'izao fotoana izao. Izay zany ny hevitra anankitelo araka ny fahafantarako anazy sy araka ny ainako anazy ho an'ny katolika ny fivadikena. Fa mazava ho azy io dia ohatran'ilay nitenenin'i Jesosy ao amin'ny baiboly hoe tsy firehariana akory ilay izy ny zavatra ataon'ny tananao havia izy aza atao fantatry ny tananao havanana koa rehefa manao asa fiantrana ianao na rehefa mifady hanina ianao. Izany hoe zavatra tokony ho any anatin'ny fonao zany izy, any anatin'ny fonao no anaovanao anazy fa tsy hoe hiteraterana etsy sy eroa akory. Dia izay indray ny androandro fa dia misaotra antsika rehetra nanaraka amin'ny manaraka resaka zavatra hafa indray tsika. Dia aza tino manindry an'ilay sabonera ohatra ka mahaliana anareo ilay izy mba amin'izay nareo mahazo video indray manaraka. Veloma tompoko.